enina amin'ny 300 kilometra mialana Antananarivo indray no misy atsika amin'ny dian'io ity ato anatin'ny fiainandra malagasy. Marios mivarotra yaourt mialohan'ny hidirany amin'ny université. Tsy miantehatra na amin'iza na amin'iza fa tena samy atrika ny fiainana. Iray volana izay no nahatongavan'i Marios teto Toliara, tovolahy vao eritreriny izay avy any amin'ny faritra Fort Dauphin. Agnarako Marios. Zaho Toliara taonany no mipetraky raiky. Nieritreritiko atao zany dia hanao raha gestion. Fandeso za depuis na classe de 4e fanany fanivarotra ny yaourt aty. 4e zany nangalaky BPC nivarotra avao. Dia avy teo terminal dia nivarotra avao koa. Fanatany depuis na 2018 dia jusqu'à amizao. Dia hanohy amin'ny université Manintagna amizay koa hanany io fe mandiny fidira. Mikasana no fianarana eny amin'ny université Manday Toliara moa ny tovolahy ary ny fitantanana na ny gestion taranja eritreretinao atao. Mialohan'izay anefa eo ampiandrasana ny fifaninanana na ny concours tsy maintsy mitady vola izy mba hivelomany hiatrehan'ny fiainana ary hanomanany ny fianarany. Vao misy concours zany amin'ny université Manday eny. Dia magnomana amin'izay fiainana izay nahazo nagnalohaloha teky. Nisafidy ny varotra yaourt ny tenany ary vao maraina dia efa eny ny fiomanakoaky ny Marios miantsoantso hoe izay marihana fa izy ihany no manana sy manao io feo io. Miantoka mangalaka amin'olo zany dia mamarotra. Mahalany yaourt 700 piso isan'andro eo izy, izay mbola miantoka ary makatombony ary 100 monja isaky ny boaty. Ho fanampan'izany dia nanamboatra mofo baolina ihany koa i Marios amidy miaraka aminy ka 100 isan'andro no ataony. Ala manaky yaourt fa manaky koboko to zany gnamboariko teky. Fa ty yaourt to zany alako amin'olo teky. Malako amin'olo petrahako ao zay alako efatsata abidiko manjary. Misy mahalany eo amin'ny 180 amanao an'io indray andro, misy 120 ny farany ambany 120. Ohatriko maro ny ronono eo amin'ny 180 ny laniko andro raiky tapakandro satria folakandro koa mianatra. Ny fivarotana yaourt no miantoka ny fiainany, miantoka ny hofantranony, ny sakafony, ny fianarany izay mahatratra anetsiny. Saingy mahavita ny fiainan'ny Marios ny fivarotana izany ary mbola vonina anao zavatra hafa moa izy fa io aloha no misy hatreto. Piasa tiky zany hitako fa mahavita ny raha ilako aby misy rehetrarehetra. Izay raha kadiko aminazy zany dia presque azoko aby. Dia amin'izay zany misy ny ilako anazy sady varotako aminazy avao zay. Ny tapany hariva kosa misafidy ny anatra ny teny vahiny Marios akoatra ny fanomanana concours. Tsy mandany fotoana fahatany amin'ny zavatra tsy mahasoa fa tena miezaka manabe voninsainy sy manomana no avy. Hatreto aloha tena sy misy fialam-boly dia fa mivarotra avao dia magniakoro koa na fa folakany. Mivarotra chance koa fa mianatra koa na fa hariva. Hatreto za aloha amin'ny hariva eny mianatra langue informatique. Na fa hariva ohatra ka avy mivarotra informatique iny. Ny décollage rehetrarehetra doabo avao ny davy aloha ndraiky mandeha eo amin'ny 7 aby zao ohatra ka informatique dia ny langue fitoaly. Droit avao zany aloha fa sy chocolage. Dia ny zay zany fa haretaka informatique 3 volana avao. Ny langue ohatra tena fa mahita mahaihay tegna fa mahay zany tegna araky ny chefn'ireo professeur certifié van'ireo amizay koa na fa après ny phase tokony mianatra fa manana finoana ao tafiditra amin'ny zava-dehibe ny fikirizana, miankina amin'ny isambatan'olona ny mety fahombiazana na tsy miankina amin'ny saranga ny fahombiazana sy ny fahatafitana fa miankina amin'ny finiavana sy ny fandavatena ananany tsirairay. Porofo iray azo alain-tahaka andraisana lesona indrindra fa ho an'ny tanora i Marios ka dia mirary soa azy izay hito amin'ny fandaharana tongava amin'ny tanjona iriny e.